tsy hoe afa-panadinana fotsiny ianareo fa voalohany tamin'ireo mpiadina rehetra manerana ny nosy koa mendrika ho arabaina manokana dia ianareo ireo no mpianatra sangana mendrika indrindra tamin'ny fanadinana izay nataontsika dia anisan'izany ny baccalauréat, ny BEPC ary ny CPE. Ny fahitananareo mpianatra mendrika toy izao no mampirisika hatrany ihany koa ny fitondram-panjakana anao ny ezaka rehetra hoentina anampiana ny sehatry ny fanabeazana iray manontolo. Noho izany dia afatra fohy no apetrako aminareo rehetra efa dinga nagoavana izao satria amin'ny fiainana dia tsy maintsy mametraka tanjona foana tsika. Ny tanjona voalohany dia ny hoe mba hay any ampianarana, ny tanjona faharoa dia mba hoe ho tafita amin'ny fiainana. Ary nareo izao dia nampiseho an'izay endrika izay no hoe mba holohany. Misy matsy ny olona miteny ny hoe rehefa miazakazaka nareo misy fifananana araka nyreny hoe azakazaka ireny. Misy matsy ny sasany miteny fotsiny hoe rehefa mandray anjara fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Ny antsika tsy mandray anjara fa rehefa manao zavatra dia tsy maintsy lohany, rehefa manao zavatra dia tsy maintsy tafita amin'ny zavatra rehetrarehetra atao. Tsy miaboantaona izany na hoe milatsaka an-dalana fa tsy maintsy tonga hatramin'ny farany ary rehefa tonga ihany koa dia voalohany. Ka izay ny arabananareo rehetrarehetra satria sady nanala fanadinana nareo tsy afaka fanadinana fotsiny fa ianareo no mendrika indrindra manerana an'ireo ankizy rehetrarehetra, manerana ny Madagasikara izay nanala fanadinana izany ka mendrika tehaka mafy be ho anareo rehetrarehetra. Tamin'ny fanadinana baccalauréat dia ny nahazo ny salanisa avo indrindra na 17,62 de moyenne, nahazo ny mention très bien dia Rabekoto Arvolaniena sy lauréat izay mpianatra avy eo amin'ny Marie Manjaka Andohalo eto Antananarivo koa atsoko hiakatra ety ambony izy sady asitsika tehaka mafy be. Ny faharoa indray dia Rarson Fahiligno, mpianatra avy eo amin'ny semi-prix fianaratsoa avy any Haute-Matsiaka, mianatra maramila izy. Ny BEPC indray dia ny nahazo ny salanisa betsaka indrindra dia 18,77 de moyenne ary ny nahazo an'izany dia Andrianarivo Mirado Fitia izay mpianatra avy any amin'ny groupe scolaire catholique Saint-Louis avy any Betafo vakina karatra atsosika izy tsy ady asitsika tehaka mafy be. Ny faharoa dia nahazo ny 18,60 de moyenne koa atsoko ety zany Rakotomalala Mendrika nomena Fitia izay mpianatra amin'ny lycée privé catholique Stella Maris avy any Toamasina. Ny CPE indray dia mahavelomboly indrindra satria dia efa nainga ho 20 sur 20 fa 19,9 sur 20 ny moyenne an'izy ireo ka anisan'izany avy any alavitra, avy any amin'ny toerana izay misy olana amin'ny tsy fanjari-tsakafo ankehitriny nefa dia mahavelomboly satria dia na dia ao anatin'ny olana aza dia tena anisan'ny kiry. Ary nahazo an'izany ny ankizy izay avy any amin'ny école privée catholique ihany koa fa avy any Bekily avy any Andro izany i Foucault Laona avy any Bekily. Nahazo ny moyenne 19,9 ihany koa i Randry Anantenaina Roy, mpianatra avy any amin'ny collège privé Saint-Jean avy any Brickaville. Eto dia miantso manokana satria raha reto ny lauréat dia nisy tovovavy kely anankiray nanala bac 13 taona izay izy no zandriny indrindra ary nahazo ny mention ihany koa tamin'izany ka dia ho atsoko Razafy Ndrazaka Laetitia Marie Alphonsine, mpianatra ao amin'ny lycée Arcade eto Analamanga izay nahazo
13,64 de moyenne ary vao telo ambin'ny folo taona monjy izy a dia afaka baccalauréat. Akoatran'ny diplôme izay azonareo dia misy a mari-pakasitrahana avaty amin'ny fiadidin'ny République izay omena anareo a. Anisan'izany ihany koa dia misy fanomezana avaty amiko manokana dia mba hanamarika an'izany dia omena ny livret de compte avy any amin'ny caisse d'épargne efa misy vola tsirairay avy mba ahafahanareo mitsinjo ny zavatra rehetrarehetra izay tianareo atao mandritra ny taom-pianarana izay mataonareo tsirairay avy. Afaka baccalauréat nareo lauréat rehetra kosa amin'ny faritra 2020 nareo tsirairay avy tonga eto dia mahazo ordinateur portable daholy ianareo rehetrarehetra. Tsy ordinateur portable fotsiny ahafahanareo mianatra fa dia misy ny clé 4G mandritra ny herintaona miaraka amin'izany ordinateur portable izany. Akoatr'izay dia misy ihany koa ireo fitaovam-pianarana rehetra izay ahafahanareo manohy ny fianarana izay tokony ataonareo ny dictionnaire anglais français ny afaka BEPC nareo lauréat rehetra dia mahazo tablette tsirairay avy miaraka amin'ny clé USB koa izay misy connexion mandritra ny herintaona ahafahanareo milofo mianatra avy hatrany. Ho an'ireo lauréat ny CPE koa dia mahazo tablette satria ary mahazo ihany koa clé USB mandritra ny herintaona ianareo rehetrarehetra izay afaka CPE lauréat rehetrarehetra. Akoatran'izay dia ny zavatra tsapanay misy aminareo no mbola mandeha tongotra lavitra mandeha mianatra noho izany dia nomena bicyclette daholy ianareo rehetrarehetra afaka BEPC. Ho an'ireo lauréat ny CPE koa dia mahazo bicyclette daholy ihany koa ianareo mpampianatra izay misa 7 izay anisany mendrika indrindra koa satria ianareo no nampianatra ny taizy nanabe ny kolo ary nanasoa ireto zanatsika ireto. Araka ny tenitsika malagasy dia ny hoe ny azo no vaniko lakana ny tanina ny riny no tsara. Koa ankasitrahana ianareo mpanabe asitsika tehaka mafy be ho an'ireo mpanabe rehetra